Matoan-dahatsoratra amin'ny ankamaroan'ny gazety Voaray Androany ny fifidianana isan'ambaratongany isesy ato ato. Zany hoe ny fitsapakevim-bahoaka atao afaka tapa-bolana, ny fifidianana ben'ny tanàna afaka 2 volana. Tombony ho an'izao fitondrana izao ny fikaonan-doam-pirenena. Nametra-panontaniana ny gazety fa ilatsaka ve Rajoelina? Hoy inona ny vaovao Tomasina. Lany nandritra ny fivoriana Itambarambe fa 5 taona miakatra dia afaka mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena raha 4 taona izany teo aloha. Tombony ho an'ny filohan'ny fahifanavon'ny tetezamita izany, hoy ny gazety. Itoy ny médiation ny 8 sy 20 ary 30 septambra izao ka ny kinoska no isahana izany fanelanelanana izany. Mampanahy ihany eo amin'ny raharaham-pirenena raha nandreny feo sy resaka ny fanaovan'ireo mpanara-baovao maro ao Mahajanga, misy miketrika raha mandrika anoany hoy izy ireo. Naresaka sady navy marobe ny olona ny seky tany Ampasinanteny tao amin'ny komina Antsimbondrona, hoy indray inona ny vaovao Antsiranana. Tozim-bembo velo navezin'ny riaka samy nandrasan'olo tany amin'ny faritra Nosy Ampilaotoka. Mbola iny vaovao ihany no mitatitra fa andray fepetra ny mpanao gazety anatanteraka fivoriam-be, andiniana ny asa fanaovan-gazety sy ny fitsipika ary ny lalàna fe azy izay iarahana amin'ny zokolona sy ny mpanao gazety any amin'ny faritra. Ny distrikany Mitsinjo no mitana ny laharana voalohany tamin'ny tapahafahana baccalauréat tany amin'ny faritany Mahajanga. Izany no fantatra tao aorian'ireo fitsarana ny taratasy-panadinana rehetra. Ao Rasy Express de Madagascar misy manararaotra misandoka ny fikambanana fity. Ampiasain'ny antokon'olona vitsy isolokiana ny anaran'ny fikambanana izay tarihany Ramatoa vadin'ny filohan'ny fahifanavon'ny tetezamita Mialy Rajoelina. Niteraka asa vorovory kosa vao maraina tetsy amin'ny 17 hektara ny fanomboana asa fanamboarana ny fiantsonana noho ny tsy fahampian'ny fampandrenesana mialoha. Mampametra-panontaniana ny gazety Tribune Andriamato Rarinaivo, kivy sahady ve? Na dia hiditra ao anatin'ny tetezamita aza ny tima tarihany dia tsy haharitra ela satria ho votsitra ny fankatoavana iraisam-pirenena. Anjaka indray ny valifaty satria tsy mijery lavitra ny mpizaika, hoy ihany izy. Taom-pianarana 14 240 betsaka no tsy afaka ampianajanaka fa tsy manambola ny olona. Nahitana fienana 400 isan-jato izany. Les Nouvelles mitaky ny vola fanampiana azy ny FRAM, mitabataba koa ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Taratra nampisavorivory ny mpivarotra sy ny mpitatitra hafa ny fanomboan'ny fanamboarana ny fiantsonan'ny taxi brosy 70 amzato. Fanafindra ao ambadiky ny moské 17 hektara. Eny Vasakosy kosa no fiantsonan'ny taxi brosy makeny Ambotrimanjaka. La Gazette de la Grande Île tsy afaka hiaradi amin'ny ankolafy telo ny antoko monument. Izany no nambara tamin'ny fivoriana niarahan'ny antoko nanatanteraka. Manohana ny filoha Andry Rajoelina irotsaka ho fidiana izy tamin'izay vitany nandritry ny tetezamita. Le Courrier de Madagascar maro tamin'ireo mpizaika, hoy ity gazety, no tsy mahalala loatra mikasika ny fampiasana karatra miloko maitso, mena ary fotsy izay nampiasaina nandritra ny tsangatanana. Malaza Madagascar natao ankilabao ny tafika nandritry ny fiaonam-be-pirenena. Tsy faly ary maneho atezerana fa hoesorina kosa, hoy malaza Madagascar, ireo mpikambana ao amin'ny fahefanavon'ny tetezamita tsy mahomby. Le Journal Jean-Claude Rakotoarilala, io ilay malagasy natao otage araka ny vaovao azo. Izy ilay malagasy nalain'ny Al-Qaïda ankeriny. Antaonany maro izy no niasa tany amin'ny désert de Sahara, izany hoe tamin'ny Sogea, Satom sy Areva. Midi Madagascar sy gazetiko, olona ambony maromaro no miady tany 3,000 hektara any amin'ny faritra Nalanjorofo.
Nivoaka nefa ny didy mandrarany tsy fahazon'ny olona manorim-ponenana satria efa nosokajian'ny fanjakana ho ala voasokajy ny ala nanalan-jirofo. Farany telo no refy. Fanomezan-danja ny soatoavina malagasy, totosa ny fisehana ho an'ny foko antakarana tao amin'ny distrika Nambilobe. Nahazo fanasana manokana tamin'ny ampanjaka antakarana tsy miaro fahatelo ny filoha nasionaly ny MDM Piero Rajonarve. Fa miomana fatratra amin'ny fanatanterahana ireo fifidianana ao atao eto amintsika, ny avy eo amin'ny ministera ny ady tany aoka androany dia nisady ny fivoriana sy atrikasa mahakasika izay fanomanana ny fifidianana izay ndeha rahantsika ny Antsipriny miaraka amin'ny Rostina Muriel eo amin'ny sary ny Feno Randriamalala. Isesy ny fifidianana isan'ambaratongany eto Madagasikara ato raha tsy ilaza afa-tsy ny fitsapakevim-bahoaka amin'ny 17 ny volana Novambra 2024 sy ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna amin'ny 20 ny volana Desambra 2024. Atrikasa teknika fanomanana ireo sahady ary izao tanterahin'ny ministerany ady tany izao, sady ihany koa fiainoana ny tatitra avy amin'ny faritra tsirairay, fijerena vahaolana amin'ireo olana mety hisy ka tsy ahatomombana ny fifidianana. Ny fivoriana moa dia fivoriana lafiny teknika pitsopitsony mikasiky ny fanomanana ny fifidianana, fanazavana ny rijateny isan'ambaratongany, ny fombafomba mifanao, ny fombafomba fiaraha-miasany iankolafo rehetrarehetra ireo sy ny seny, ny fanazavana ny enti-manana amin'izany, zay ny votoatiny izao fivoriana zao. Ary fivoriana mahazatra ny ati-tany io rehefa ankatoky fanomanana fifidianana salamizao. Sady keo fivoriana hakanay tatitra maro-pototra miainga avy any fotony any hoe aiza ho aiza zao ny dingana vitany lafitany tsirairay manerana Madagasikara amin'ny fanomanana fifidianana. Firy ny olona voasoritra anarana amin'izao fotoana izao ho mpifidy, firy ny bureau fandatsaham-bato recensiana amin'zaroana amin'izao fotoana izao, inona daholo ny fitaovana ampelatanana any ka afindra amin'ny CNI rehefa avy ny fotoana mahamety zany. Inona ny olana hitanjareo any hatramin'izao, ka inona ny vahaolana hazo iraisinay rehetrarehetra, vahaolana teknika mba hatsaratsara le fanomanana teknika ny fifidianana. Mandritry ny tontolo andro ity atrikasa ity, nanasana ireo rehetra eo anivon'ny ministerany ady-tany avy any amin'ny faritra, toy ny sekretera jeneraly ny faritra 2020, ireo DAGT sy ireo lehiben'ny distrika 710 eto Madagasikara. Izay ny vaovao mahakasika ny fifidianana fa nanomboka androany ary aharitra 3 andro kosa ny fifaninanana idirana ho praiki-draharaha eo anivon'ny fitsarana mahatratra 724 ny mpiadina manerana ny nosy fa ny eto Antananarivo no betsaka indrindra satria dia ny atsasa manilan'izy ireo dia avy eto amin'ny renivohim-paritany Antananarivo teo aloha avokoa no marian'ny avy amin'ny ENMG fa ao anatin'ny mangarahara tanteraka no natanterahana ny fanadinana izany nanaraka akaiky ny tetsy an-tanimbary Nandrena Joseline Tsiavy sy Firesadsoandry Mampiantona ary nanaraka ihany koa ny fivoahan'ny Lazahadina. Dia varantsika ny andindinika. Tamin'ny sivora tsy diso vao nanomboka ny fifaninanana idirana ho praiki-draharaha eo anivon'ny fitsarana manerana ny nosy raha tokony tamin'ny 9 ora izany no anombohany. Noho ny antony fametrapetrana ny fomba fiasa ahatomombana ny fifaninanana. Nahitana mpiadina 3 teto no tsy nanana kara-panondro entina mangala fanadinana ka misy fepetra no resy ny tompon'andraikitra tamin'izany. Mpiadina 724 no nandray anjara tamin'ity fanadinana idirana ho praiki-draharaha 12 manerana ny nosy eny amin'ny renivohim-paritany Anakenina teo aloha no anaovana ny fanadinana ka ny mpifaninana eto Antananarivo no tena betsaka mahatratra eo amin'ny 470 manaraka azy ny ao Fianaratsoa mahatratra 1500 ireo mpifaninana.